Ahina ho saro ny kolotsaina vahiny ny kolotsaina malagasy fa indrindra ny fanoratana ny tantara, ny tonkalo ary ny riba mahamalagasy. Efa tsy mahaliana ny tanora intsony amin'izao fotoana izao ny kolotsaina mahamalagasy fa ny kolotsaina vahiny no mibahana amin'ny fiainany andavanandro. Raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia misy amin'ireo tanora aza no tsy mahafantatra ary mbola tsy nahita ny soratra mirakitra ny tantaran'ny Madagasikara. Ny firoborobo ny teknôlôjia no voalaza fa antony mahatonga ity toe-javatra ity raha ny resadresaka natao tamin'ireo tanora izay nisafidiny tsy alaina sary. Ho an'ireo mpampianatra teny malagasy kosa dia efa mahita izany zavatra izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fahitanay mpampianatra malagasy aloha ny hoe tsy mampiroborobo ny asa soratra zany na hoe ny fanoratan'ny tanora eto amin'ny Mahajanga dia voalohany miroborobo loatra ny kolotsaina vahiny. Lasa milona tanteraka ao anatin'ny kolotsaina vahiny zany sy ny gadon-kira vahiny ny olona zany hoe efa voasariky ny fandrosoana dia aleon'ny tanora makany kokoa satria raha manoratra izy mety tsisy akony loatra eo amin'ny fiainana zany le izy fa raha ny amin'ilay kolotsaina vahiny izy dia maharaka kokoa ny fanaony avy any ivelany sy ny fanaony hafa zany. Dia aleony zany makany. Dia zany antony anankiray. Ny antony faharoa ihany koa dia fantatsika tsara ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa manomboka miendanja ny fanomezana ny mienavana zany ny fanomezan-danja an'ireo mpanoratra ireo hafa ny taloha hoe misy mpanoratra malaza toa Antidoxa, Jean Joseph Rabearivelo, ny Havanamanatoana sy ny sisa izay tena tafakatra teo amin'ny toerany mihitsy satria nomeny ny fanjakana toerana izy ireny. Ho an'ity tontolo ny asa soratra malagasy ity, mbola tsy fantatra mazava tsara hatreto ny tena isan'ireo mpanoratra sy mpandala ny asa soratra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga raha ny voalazan'ny OMDA izay tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanoratra. Ny mahakasika ny mpanoratra zany dia vitsy ary mampalahelo raha sendra misy an'ireny mpanao voyage d'études avy any amin'ny université na avy any amin'ny école normale reny dia somary manahirakirana ihany no mitady an'izay mpanoratra fitiavana atao amin'ny OMDA atolotra azy ireo mba ahazoany zareo mifanerasera sy mifanakalo traikefa. Ny ministry ny kolotsaina sy fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka, ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny kolotsaina malagasy sy ny fampiroboroboana ny kolotsaina. Raha mahakasika ny politikan'ny ministera eo amin'ny fampiroboroboana izay lafin'ny asa soratra izay hita tokoa fa tsapa fa efa mikorosofana amin'ny andro iaingantsika zao dia napetraka indrindra aloha ny famelomana indray ireno ivotoerana ho an'ny kolotsaina. Zany hoe ny CLAC zany, ny centre de lecture et d'animation culturelle izay misy hatrizay kanefa efa niapotika ireny fotodrafitrasa sy ny noenti-manana entina hampandehanana ireny fotodrafitrasa ireny. Ka ao anatin'ny politikan'ny ministera zany dia novelomina indray zany ireny ivotoerana fampiroboroboana ny sehatry ny famakiam-boky na hoe ny centre de lecture et d'animation culturelle zay ohatra zany ao Marovoay zany fatroboeny eto misy dia misy ihany koa zany mbola hatsangana atoato manerana ny nosy mety tsy diso anjara amin'izay tsika atao fatroboeny mety ahazo zany any amin'ny faritry Ambatoboeny sy mety ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Na eo aza izany tsy mbola mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny tanora amin'izao fotoana izao ny politika ny ministera tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana sy fiarovana ny soatoavina mahamalagasy fa indrindra ny kolotsaina sy ny asa soratra. Raha tsy misy araka izany ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fiarovana ny kolotsaina malagasy dia ahina olany tamingana ity kolotsaina ity izay nahafantarana izao tontolo izao ny Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao ary ny kolotsaina rahateo no mahafirenena ny firenena iray.